Malagasy tandondoza ny piasa ny jirama raha tambatra dia tandondoza ny firenena miantso anao zahay ifampiresaka mivantana hifanazava ary handray fanapahan-kevitra miaraka isika ho tombontsoa ny firenena ho tombontsoa ny vahoaka malagasy raha tsy mivaly efa nanapa-kevitra ny tambabe zany fa mety hiroso amin'ny fitokonana ny mpiasan-jirama raha misy manafitohana vahoaka indrindra eto Madagasikara dia ny jirama tantandalany eto tsara manao hevitra fa le mandraoandraoana isan'andro ty ianao efa tsady ny asanao ary tsy mahafapo-olona dia ianao ndray mampiolona fa raha ty tady fitian'ny vahoaka na tady fitian'ny mpitondra ny jirama apreto ny tsiko iza mpangalatra gasoil iza mipiasan'ny jirama fikifiky mipiasan'ny jirama miditra any amin'ny paka bianco miditra amin'ny pake zany diovina aloha fa enao efa vahoaka efa tsorena aminao isan'andro amin'ity tsiko tapaka ty io tsisy excuse efa ninilika mahay mipotra ohatr'izany any ianao tapaka ny jiro ary misy mba malaivina lohatsainany tsy voatery ny DG ny jirama reky fonany na ny filoham-pirenena no hoe mahita le problème jirama fa ianao potonao izany tsy malala fa efa tapaka foana ny tsiro nefa bola be dia be ny alohany amin'ny jirama ka tsy fantatra nareo le mpisasatsatsampitokon'ireo nareo le tena mpampijaly vahoaka fa ny anay alohanay ala nandrina mizay ala mbahoaka alohanay ala mpiasan'ny jirama no zay ala mivahoaka amin'ny fidy anay ary natevitra vahoaka aminay ary no mifohatana mafaty ataon'io jirama io ka mialatsina fa risika fanina mihitsy honisy eka fanina tsika anisan'ny mahafanina atsika angeto zao hoe tsika zatra mietehatra mialatsiny fa zay ny fiainana teto amin'ny firenentsika zatra mietehatra aminao olona miseho sangasangany etsy sy roa na eo amin'ny fitondrana izy na manohatra ny fitondrana ka rehefa reny tsy mamoaka hoe zao le izorantsika amin'ny atsipiriany tsirairay amin'ny sehatra tsirairay sy amin'ny resaka faobe dia fanintsika ka fanintsika satria mananky-po fotsiny itsika fa ireny olona reny saiky mandrakariva tsy mamoaka hoe ity le hitondrantsika ny fanovana eto amin'ny firenena fa mandeha fotsiny amin'ny hoe tsy izy io tsy mamely io zay ny akamarony zany olona lasa hoe tarafina amina olombitsy hoe zany lay raharaha-pirenda rehefa tsy manankina amina olombitsy everitsika fa sangasangany teto zay foana nge rehefa paika mihitsy ve zany hoe atao zay atonga ny olona tsy hevitra ihany koa anatin'le satria matetika moa zany indrindra fa ho an'ny mpanao ny any filozofia hoe ny politika dia zany ary dia efa tafiditra anatin'ny politika daholo ny zavatra rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny manko ny olona ohatrany efa ohatrany hoe tena zay mihitsy ve le tanjona na sy paika sy ny hoe atao zay atonga ny olona tsy hanao hevitra rany politika fa hoe tsy inona ny idiran'izany aty anaty vilany zay moa zany mety misy zany hoe le miseholohany sy mpitaritarika dia efa ahorony ho anazy daholo ny fieverana ny zay ho atao tamin'ny firenena dia izy no misoratena hoe atsoy zahay iady hevitra ta ifampiraharaha zany atsoy zay ifampiraharaha fa mijaly ny firenena satria fa mahina le faneho-kevitra le solo-mavamboaka anankiray le hoe aza misambotra vola rehefa tsy te ho tataovanao polisanjato dia ohatrany efa mampitondranao anatin'izany resako fotsiny dia ny olona koa mba ty hoe zany anga misy hitaty amin'ny planinay zany zavatra zany nefa miakatra isan'andro ka nasigara rehefa efa jato ary toko raha falimanana ny izy anankiray nefa tano zany vidina pake zany dia zay ige le izy azafoka rehefa tsy mahazaka lefa jato raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba tompoko miraba tompoko miraba ny fahiny salama zavazanaky telo ny resako telo efa na hoe mbola minatapa ny jirama service public izy raha enona ny kabarina sy hoe mihevitra voiziny zareo zany satria ivide tamina oza be oravavy dia any izy dia ohatrany mba misy kely na eo ary ny aia
le tsy mifampitokisana dia za mahita hoe opportunité ihany ho an'ny publika nefa fatapaniny fa service public izy dia zahako zany dia tena hoe tsy ampiana ve no mety kokoa izy manao pression amin'ny fanjakana dia tsika no manao pression aminy ampiana izy za zany tsy mipetraka amin'le hoe aiasa hoe tsy mifampitokisana fa opportunité ny anahy zany io efa mba matsapa izy hoe service public faharoa seni io rafitra io mihitsy tsy tokony isy tsy tokony fa andraikitry ny ministera le izy andraikitry ny ampitany tsy le atokony latsainareo io hoe mbola isany lovaseanareo fa collectif mihitsy ny le favoazany sika rehetrarehetra voe fa tsy le atoko le latsainy fotsiny mety mba efa mahatsapa koa izy amin'ny fotoana hoe mahatsapa hoe raharam-bahoaka io farany so tokony rapelena ny mpitondra fa service public no endriketany zareo io ibetadetahany io transport hôpital sekoly herinaratra tafiditra ao anatin'izany mihitsy keko le république resahana matetika isay keo amin'ny lafiny anankiray dia hoe opportunité zany hoe ny tiany olazaina dia hoe zavatra tokony ho ararotina fa mamihetsika ny ao amin'ny jirama fa tsy ametrahana aya za raha izy miteny hoe service public le ataon'ny jirama ny atao hoe service public zany dia hoe natao anompo any amin'le filana fototry ny vahoaka fa tsy natao hoe orinasa fangoronan-karena moliba be fotsiny zay mihitsy angeny mahatonga manao eto hoe fahendrena ho antsika izao dia mampirisika ny mpiasan'ny jirama hamoaka mazava tsy idéolojia ao satria reny teny rehetrarehetra reny ohatra ny tsara tare mahafinaritra ny rariny ny hitsiny ny firenena ny vahoaka sy ny sisa fa le zavatra tena tiany amboarina ao amin'ny jirama ary amin'ny fotoana fanovana n'le orinasa amin'ny ain-dehibe ny tahaka izao dia mandeha aloha fanamboarana ny orinasa dia ao anatin'izay ny mpiasa mijery ny mahasoa azy sy mametimety azy fa opportunité araka ny teninao zany hoe zavatra fanararoatra ny hoe za raha mipiasa mahatsapa hoe service public le ataony zay dia tsisy tenenina betsaka iny momba ny CENI sy ny ministera nisy tany maromaro teto Afrika tena hita mihitsy fa tena lalaoviny le fahefanam-panatanteraka fotsiny fifidianana ary ataony amin'izay tiana anaovana azy dia anarany fotsiny fifidianana démocrature ny teny vaovao navoaka ny vazaha momba n'izay démocrature zany hoe ohatra mba fifidianana ohatra mba hoe androm-panjakana mba olona fidiana ny tondra kanefa ny fomba anarytsaromana fotsiny an'le tsirefesy mandidy tsiketo zany zao mety amintsika alao manazava an'izany hoe fandrakondrakofana ny tsirefesy mandidy ny fifidianana eto amintsika zay mahatonga atsika miady mafy amin'le hoe lalam-pifidianana farany ny hoe ny hoe politique publique ngeny ataon'ny fitondram-panjakana zay tompoko ny maha-république fanoroana fantelony angamba eto zao mba nisy azo ko ararotany resahana hoe zava-dehibe ny ady-hevitra tamin'ny faraparan'ny fanjanahantany teto amintsika ary hatramin'ny mpoiran'ny république tamin'ny 14 octobre zava-dehibe mihitsy zany hoe ady-hevitry ny padesma sy ny MDRM teto zao mako ohatrany hoe MDRM pura fotsiny le rehefa tia tany razana fa tamin'izany fotoana zany dia nisy ady-hevitra mihitsy hoe fanjakany raha manana ve izy ity fahefam-bahoaka ve izy ity sa fahefana tamin'ny lasitry ny fitondra-manjaka sy ny fitondram-poko iny ngamba mbola iverenantsika ihany fa le république mihitsy dia zay hoe ny zavatra zay ataonao na manangana EPP ray ary ianao tsy azonao atao hoe tia manara-penitra dia atsangako tia nahoana fotsiny zao dia mipetraka fotsiny eo le trano tratran'le tantarandreo éléphant blanc tamin'ny tretry ny orinasa éléphant blanc fa izay mety hoe rehefa velona le salobokomanao aminao le mpanaonao ny marché public sy ny sisa rehetrarehetra dia efa hoe manara-penitra ity zay zao fahitako an'le fenitra amin'le hoe manara-penitra hoe rehefa misaosy ny mpirempy salobokomana kely eo fa
ile vahoaka mihitsy ao amin'ny fokotany, le vahoaka mihitsy ao amin'ny commune. Ahoana fanapaha-kevitry ny ao amin'ny faritra momba ny fanabeazana ao aminy dia anangana inona izy? Anangana PPFIR izy, anangana CEGFIR izy, anangana lycée FIR izy, anangana université manahoana izy ao aminy. Zay nge le fahefa-paritra fa tsy tianao mitetitety ihany ty, ary zay le république. Voatery mampiasa tenim-bazaha moa fa zay le hoe fahefam-bahoaka, zay le hoe firenena raha manana. Io mbola dia hevitra be mihitsy ary amin'izao fotoana zao irsondro tsirikevitra vaovao mitranga tsero efa misy antso vonina. Raha misy vonina dia horaisitsika izy aloha ary. Miarahaba tompoko. Salama. Misaotra mandray le mandeha. Momba ny gona teo a miteny hoe fanina. Dia tsirety olona koko be reny raha fanina. Ohatra n'izany koa dodo. Direct koko be reny manam-pahaizana nanao politika tena sady fa ny haiko tena nandeako ny dona tamin'ny rindrina message ngeda be nge zany io ndray ndre matoa constat vetso tantara nge zay tena nareo zay ndre matoa constat mahay nareo mpanao politika may fa mitonga makaisa betsaka zavatra hoentinareo fa tsy mireusir alisy satria tsy voaray misy hery anankiray oa de le rangaha anankiray teo le miany an'le hoe tany amin'ny assemblée de voay manano zao zokola aza miany an'io teny fiainana fa azo akandrama ny zokola io ary am'izao fiainatsika zao afaka andramatsika izy andramoka izao fa tsara izy rehefa tena miaiky tsika fa tsy vita ny hery tsika de mila hery anankiray tsika de rehefa miaiky tsika izy manao fahagagana de miaiky ny mpanjaka ohatran'izay le tamin'ny Nebukadnezar le pahary ngeny manao an'liomana midy mivavana fa tsy le olona fa rehefa ny anjaratsika zany de miaiky hoe tsy vitatsika miherintsika le izy fa misy hery miafina tsy tonga raha tsy amono androdana andrava amin'izao tontolo zao zay fa de misaotra betsaka de mirafo ya misaotra anao mampatsiahy foana andray lafiny ara-panahy zay ny itsika eto a sahala am'izao misy ny havanana am'izany misy ny havanana ny am'izay fantatritsika fa ny any am-po sy ny any a-tsain'ny mpino rehetra any a fangaroaro amintsika malagasy fangaroaro Andriamanitra sy ny razana kristianina fangaroaro ao de samy mizotra mifana famarinana sy mifana fitiavantsika de zay ny mahatonga atsika eto efa nakamohatra teto aho hoe raha nandeha tamin'ny finoana fotsiny Davida de asa ngazy nanjo azy fa i Davida dia nandray pilitry nandray ino ty atsamitady izy ary naka vatikolonjy izy ary niady izy ary de tena namono ara-batana any Goliata nanana ny rariny sy ny ara-panahy zay nitokisana izy de ino no nentiny de itsika eto ity mba pilitra atsika eto ty mba tsamitady tsika eto ty ny vatikolonjy tsika eto atoraka tsika amin'ny olona rehetra hampifo azy atoko atsika nge ka olombelona manakasiny tsika fa tsy anjakazakana sy anaovana tsirafesy mandidy ary ho fitapitahany eto foana fa tsika de manana ny fahamarinana zay zahatsika ho ampanjakaina amin'ny fomba hoana isaky ny sehatra tsirairay io de mba mifanazava eto tsika zao ny tandrifany jirama zao ny tandrifany fanabeazana zao ny tandrifany lenosy sy ny sisa reto mahantra tsika mahantra sy madinika sy marefo reto zao de mbola heverina fa de olona tsisy fanahy reo fa kibony fotsiny zany mbola tsy maintsy fo azytsika eto miteny any dodo ianao dodo ange hoa avalana amin'ny maha-evangelista izy anga de mitondra an'izay izy de zay tsy maintsy biky mahay fatambary zay ny tondrantsika azy eto fa izao resaky tsika eto zao za kosa aloha de mandiso an'le hoe miaiky fa tsisy vokatra sy tsisy inona eo ampiadina tsika izao ary mitodika amin'izay rariny sy itsiny mitodika amin'ny fahamendrehan'olombelona averiko any reo marefo sy madinika eto amintsika de ohatry ny heverina fa tsy olombelona tsony kanjo marefo sy madinika hatrany anaty université nge de angalan'ny sasany kolikoly ara-batana fotsiny zao
raha-pananahana fotsiny zao ny tanora tokony ho sangany eto amin'ny firenena ka izany rehetra zany a no entitsika eto tiany mba anjara pilitra antsika eto tiany anjara tsy amitaditsika eto ohatran'le nataony Davida fa itsika kosa tsy manipy gan zany tsika tsy manaiky an'izany hoe fa hita fa niady foana fa tsy naomby fa zany ngamba mba tsy any kosa aloha de le am'le resaky gona mako milaza hoe fanna misy fanoaran'ny arabo tatsambo zay gona manao hoe aiza moa ny isy hoe ny fitsokan'ny rivotra ka hoe fitsokan'ny rivotra manampy ahy rehefa ohatra ka ny seranana itodiko raha tsy mazava amiko akory rehefa tsy mazava aminao tatsambo hoe ary ny seranana itodiko na mitsoka mena tsimo na mena varatra na mekandrefa ny rivotra io tsy hainao mihitsy hoe tena manampy avy ty rivotra ty sa tsy zay le fanina very repère ka aleo tsika manana repère aloha aroka tsy olombelona manandra tena no ataotsika repère fa ireny be siasi reny de mbola le resaka ara-panahy eo ihany hoe rehefa izotra amin'ny fanavotana ny firenena itsika zay ny fanahy itondrana ny firenena itondrana ny fandaniana andrara politika angambitsika mba misy bosolona ihany ifaondrainy atso manaraka ary miaraba tompoko salama miaraba tompoko salama tompoko bale tesotry ihany e firenena raha gaty efa tena latsaka katerena de za misaotra an'Andriamanitra hoe tena mankasitraka anareo mihitsy monsieur Constant Velson hoe mbola misy génération mijoro zao vavolombelon'ny tantara va le tanora am'izao any rebrebeny salamy communication foana ny fitondrana mandeha amin'ny communication miainga am'izao de mora fitahana le génération am'izao mbola maromaro nareo ny zokiolona mahalala ny tena tantara-pirenena maro de mampirisika anareo tompoko amin'ny tolona ataonareo satria fantatra fa tena disy fitaizana maro natao aminareo tao amin'ny atoko MFM mataloha fitaizana foto-kevitra fa le am'izao nge ohatrany fahoany fotsiny de manaraka izany de am'le jirama koa ny tena mampalahelo nisy fotoana za tam'le miboaka iny le transport jirama tany andekaleka de niasa kely tany a de dasima tany de nanontany an'zareo le tao amin'ny jirama mihitsy hoe inona ny tena nisy nanapoaka maro na ve sa sabotage de aniteny zareo hoe tena tsy maro zany zavatra efa tranainy ake le transport tamin'ny androny deuxième république ohatra zavatra rehetra de mety kosoitity de mipoaka nefa reza be mihitsy nataon'le président tamin'iny de viresaky le ingénieur ny jirama hoe le président kosa ne tsy de manana mpanolotsaina diso manoro azy de lasa miteniteny foana ohatsy fiteny malagasy manko hoe aloha daladala mpitondra tsy daladala mpanolotsaina nefa tam'izany général Laville nanao ankety tany lekaleka tamin'iny général gendarme de général police hatramin'izao tsisy tue de ohatr'izay foana nandrebrebrena le firenena de mampalahelo rangaty raha ohatr'izany foana tsy androso mihitsy ty firenena ty raha ohatr'izany fa de mankasitraka anareo tompoko tsy de tena metraka fanontaniana moa izy zany fa tsy tena metraka fanontaniana izy fa le hoe zava-manjo an'le firenena am'izao fotsiny zava-manjo an'le firenena nge metraika amin'ny isam-batan'olona tena fitantanana prembo fotsiny misy an'le fomba fitenenan'le misoratra eny amin'ny sarety atosi-tanana eny matetika misy hoe heri-po fa tsy lova fa ity de mihevitra izy hoe nandova le jirama efa tany amin'ny taonjato fahafiry izy de terena fotsiny eo zay mahatonga an'le hoe efa tranainy efa inona tsy manavao izy eny ary miaraba miarabe tapaka misy de tonga de raisina raha misy hafa de raisitsika izy miaraba tompoko salama eny ary miaraba toa salama miaraba tika mitodika kely aminao de matokonstant mba tsy makotrany
tsy haiko hoe n'olona filosofy tokony andinikaikerin'andriamanitra androazoity hoe raha olona reo efa misy banky mondialy reo ihany eratika na impolotona tsy tsy andro zany de ny antony zany antany hoe tena mandeha makany amin'ny fitantanana lampanjakana ataony fa manao sarotariny izy a itena amin'ny vahoaka hoe mitantana azalana kanefa tsy ambatsy tena mandoarika de banky misy banky mondiale CFMI lampanjakana zany tsy manome vola le banky mondiale CFMI de tsy misy nilina tena mandeha de maninona koa lay arkarena fa OBN malagasy tsy mety misopy zay mahatonga anao teny andrangolangola le vahoaka ny tenenina fotsiny ve ny tenenana azy hoe raha ireo ny interantsika tsy andro zany prova zao de jereo de kianja mamaso dalazaina hoe vita zareo oui de io a fanapidira nanaovana fety nefa nolona i ozaka maniry teo de fa potika ndray arony kododosina teo de ahoana moa zany fiainam-panjakana teo manao telefilika efa tamin'ny herintaona no tokana ny hoe 26 juin andehanana de mandeha be le izy de zany zany malasa saina anazy tsinara zany no tena fampandrina dritra ataon'ilay bloquenena mahatonga atsika manaika zany rehetra rehetra zany fa zavatra tsy misy maneo amin'ny fiainam-pirenena koa zao zavatra ataony zao zay mo manohy kelany zay fotsiny hoe nakatoavin'ny FMI omaly ny 700 tapitrisa dolara ao anatin'ny faiky andihany manaraka asa moa ny atafavoaka an'izay na tsy fa zava-metraka ny le président ankehitriny io milaza hoe raha ny banque mondiale mbany FMI ny teherana de na 20 taona moa mbola tsy valintsika le raha matoa ao banque mondiale zao ny manao hoe raha mbola zao ka tsy misy fanovana ny eto amintsika 570 taona angambany vao mahatratra ny niveauan'ny Rwanda za rwandais aho izy zany hoe le efa misy banque mondiale zany zao manome fanazavana zao nge ny antony mila fanovana eto Madagasikara ka ny dinika atsika zao a de natao hijery hoe ahoana ary zalaly hanovantsika azy ary nahatrany amin'ny mpitondra ary ahoana ary zareo nanovantsika azy ka tsy maratra ny firenena fa ny fanontaniana mipetraka mantsy lata zany rehefa nisy de atsoka hoe tolona hetsy-bahoaka tsy haiko inona filazana izy de hoe fanovana de aty am'le mitranga aty ariny ity a de ohatrany hoe le mpiara-miambo nantoka amintsika natondra atao hoe PTF tondray no manao hoe ity ny lalaka izoranareo analefa ity je zany hoe tsy mifanojo ndray zany fa ary manampikely an'izay hoe lasa hialokalofan'ny fitondram-panjakana mihitsy satria raha nanazava ohatra ny ministre Mivola mikasika lay TVA roapolo isanjato hoe tafiditra anatin'ny appui technique sy ny tanjorika etin'ny FMI io mba ahafahantsika tena hoe miala anatin'ilay karazana fanenana raketra be zay vesatra ho an'ny fanjakana sy mampidibola ho an'ny fanjakana ka satria ianao tsy manome lalana hafa nge enao zay tompon'le firenena tsy mamoaka hoe tia ny fomba raha hoe mbola mila ariary rato tsika de ataony hoe le 20% ny azahoana an'izay enao tsy mahavita mamoaka hoe zao ny azahoantsika ariary rato amin'ny fomba hafa tsy mampitsovaka n'le vahoaka any nge le mpitondra atsika mihitsy fa le iverenao ka le hoe herim-po fa tsy lova ny azo lova lova io ny hoanina io ny troany io ny hoanina io tantara tsy ively fa ry olona tsy tantara tsy ively fa rehefa za efa mpanao publicité efa mpanao publicité ny anina de zay azo anaovana publicité ao de atao vitrine de tsy maintsy amara antsika rehefa tapitra za de ny fotoana fa ny zavatra resana toy izy atsika amin'ny herinandro indray betsaka ny zavatra mety hitranga fa raha fitina le voalaza teo Constant Revelson de any am'le mpitondra mihitsy zany any an'le mpitondra tsika mila manao tsy misy azo tohizina am'izao tsony io jirama zany efa mibaribary hoe tsy azo tohizina am'izao tsy azo tohizina am'izao io fa takizay raha le nositsika takizay ho hitatsika ao nge fanabeazana rehefa resaka an'iny tsika inona koa ny resakytsika androany teo zao tsy misy azo tohizina anjagoga fotsiny am'izao tsony hoe tohizo rangafy efa nety io fa mila fanovana sika ary sofa napatsialy le anina teo hoe ka
ianao milaza hoe raha nefa misy ny banque mondiale dia polo taona antsika vao tafarina ny banque mondiale io no manao hoe amy 5-7 taona antsika vao mahatratra ny voan'ny Rwanda raha izy zany amatsy vola fotsiny ao ianao tsisy fiovanana eto aminao ka le fiovana zany tsara eritreretitsika ahoana le fanovana isaky ny sehatra ahoana koa le fanovana faobe le faobe takan'ny hoe ny lalam-pifidianana ny constitution ny décentralisation ty atao saritsariny any fianaratsoty ahoana ny fomba nivatsika an'io ary zao tsika miteny zao mbola afaka mitodika mpitondritsika ahoana ny anovatsika zany rehetra zany ka tsy mifandratra eto amin'ny firenena fa raha izava miseho zao misy gazety eto ambany masoko eto nagadranao 100 taona ary ny colonel Patrick izy tsy mampiova an'le zavatra zany ary mandiso tanteraka mihitsy fa lalana tsy izy amin'le fanovatsika leo nareo ve aresy miaramila tsy any angamba ny resaka fa itsika teto Madagasikara ohatra ny karazana nahodina olona tsangan'olona miseho mpitaritarika sy ny sisa foana le fanovana teto de iny fa matimomoka eny ary constant Ravelson izy no niaraka tamintsika tony zoma mahazatra moa zany manao fitana sy famagafakana ihany koa amin'ny hoe inona marina ny ambadika ny zava-mitranga zay moa zany ny tena izy ary mba mpitondra lalatsaina vaovao ihany koa ary le hoe mba isin'ny tena adevitra mba zavatra amin'ny tena misy fotony sy varany fa tsy lany amin'ny zavatra tetitetina moa zany raha ohatra ka zay no mahadika alizy dia marary farany herinandro finaritra io finaritra eto tika amin'ny herinandro ambony dia mipetraka mandrapitafa amin'ny herinandro indray Constant Ravelson misy teny kely mandrapiresaka aloha fa ny teny kely dia zao mbala zao ny namana fa itsika eto dia miezaka mampiakatra ny ady hevitra miezaka miala amin'le faminga vinga fotsiny sy sisitsika fa le lalana hanovana no ananaovitsika eto la zao ny namana mba isaka rehefa zomara Dawar